nolalain'ny malagasy hatrany ampiandohana ny fomban-drazany. Voatahiry antaratasy ireo vakoka nananany, holovain'ireo taranany. Nandraindrainy ny fomban-taniny, nosalorany ny lambany hoentim-pamantarany fa ny malagasy dia tia ny tanin-drazany. Betsaka nisapoko, mivondrona ho antoko, tsy misaraka ho fasika na fanatambatra ho vato. Izay no fihavanana aminy, malagasy no anarany. Mankafaliana trano no androsoana ato atokantranonao manaraka izao fandaharana antson'ny poeta izao eto amin'ny Culture FM sy ny Culture TV iresadresaka mahakasika ny poésie sika mazava ho azy araka izay tononkalo izay miaraba ampitiavana anao ary mankasitraka ihany koa ny amin'ny fanjoena tsy tapaka izao fandaharana izao satria dia hiaraka eto isika iresadresaka mahakasika an'izany hoe atsarana poésie zany afantatra ihany koa ny poeta na ny mpanoratra izay mivahiny mivantana eto amin'ny fandaharana dia andray lesona mirary fahasalamana ihany koa nefa no an'izay tsy salama dia eto izahay inona hoe ny poésie izay hoentiny vahiny eto dia amelombelona indray ny fananao sy ny ainao mba ahafahanao miatrika izay toy ny fiainana tsy maintsy hoatrehanao izay. Lova santatra izy no miaraka amintsika izay andriambavilanitra mahafinaritra leo izy no ilazalaza mahakasika ny tena sy ny mombamomba azy rehefa avy eo mampanoratra na poeta azy fa tonga soa aloha lova santatra ya misaotra ny miramanitra dia nandray eto amin'ny plateau ary misaotra ny teknisianina ihany koa izay mampita ny mivantana amintsika ny tokantrano sy ny fahitalavitra rehetra any. Salama tsara. Salama tsara hatreto aloha isaorana an'Andriamanitra zany. Eny ary fantatra misimisy kokoa mahakasika ny lova santatra isika ao aoriana ty raha anankiray ty.
ireo sakatsaka vete amiganaziko solavako nefisika efa mifampatoky anajany fititsy ovaoziosy eadapinaritry anokatrangany tompony tsinso itsintsony akany malalako Rehefa venona somatsara tao anatin'ny fandaharana isika izay lova santatra indray no entiko aminao ny tontolony zany lova santatra izany no ndeha ho fantaritsika dia atombotsika mifampafantarana hoe efa fantatray aloha hoe manoratra tononkalo satria izay no fandaharantsika koatr'izay inona ny azo lazaina mahakasika ny hoe iza marina lova santatra afaliana no hoe fampizarana foana ny kanto e satria ao anatin'ny tontolony moa dia mazava ho azy fa milomano ao anatin'izany ny akabiazan'ny zavatra atao zany ny littérature dia misy tontolo hafa ihany koa izay fampizarantsika rehefa avy eo raha sitraky miramanitra fa andeha isika hifantoka ao anatina resaka asa sokatra manokana hoe iza marina moa i lova santatra dia ny anarako aloha ray manontolo hoe Andriamahery lova tiana izay ao anatin'ny karapanondrom-pirenena zany izay anaran'izay fa lova santatra no anarana ny salorako anatin'ny tontolo anankiroa zany izay misy dia lova nitsoahana tao amin'ny anarako ary santatra izay hoe santariko amin'ny penina tariko amin'ny zavakanto ny talenta nomen'Andriamanitra zany izay ny antony nanoronana an'le hoe lova santatra lova moa mazava ho azy hoe lovan'Indray aman-dreny lovan'ny zavatra izay atao rehetra lova amin'ny fandovana raha dia misy hoe lova ihany koa izay navela anome aina ho an'ny mpandova rehetra zany efa voalazanao sahady le hoe talenta hafa hoe misy izay talenta hafa koatra ny fanoratana izay misitraka indrindra ny ilazana hoe inona izay ataontsika hoe mifamatotra amin'ny lova santatra mihitsy moa zany izay talenta izay satria inona hoe tsy hivelan'ny tena fa hiainana mihitsy zany talenta izany na hivelana anaty azonao lazaina voalohany aloha ny tiako ampahafantarina aloha voalohany indrindra misoratra aloha no niaingako mpanoratra aloha za zay vao mpanao lamody zany hoe mpanao lamody styliste amin'ny teny vahiny zany le izy na hoe mpampilatro mpampiakanjo mpampiaingo mpamorona reo rehetra ireo zany rehefa mitambatra ireo dia lasa bolongana asa iray lehibe ahafahana makafy eny amin'ny tontolo rehetra lalovana izay andehanana mazava ho azy moa amin'ny mahatepolin'Andriamanitra ny tenantsika tsirairay avy dia mazava ho azy fa ao anatin'izay sokajy izay ihany koa ny fampiangonan'ny vatana indrindra fa rehefa manomana fampisehoana ngeza be zany ao anatin'ny tontolon'ny lamody dia ny famoronana moa zany no ho resantsika teo reheto hoe tamin'ny taona 20 nanomboka namorona lamody dia niseho tao amin'ny cercle germano-malagasy efatra menadaza tamin'izay fotoan'izay no lalao nampiseho ny talentanay tsirairay avy teo amin'ny tontolon'ny kanton'ny lamody zany hoe haihaingo no nentinay fifanakalozana haihaingo no nentinay efatra menada tao anatin'izay fampisehoana lamody izay dia teo amin'izay no fanakalo tamin'ny tontolo malagasy satria ny tena raha toviko moa zany ao anatin'ny tontolon'ny famoronana lamody haihaingo dia
ny zavatra vita gasigasy zany ohatra hoe tandrokomby, karapasina coco, nacre na hoe les coquillages reny no nitefena ny persena de natao vakana natao haingon'akanjo zany de perle mazava ho azy zavatra maro samihafa reny voan-javatra anaty ala reny amaininy reny de anaovana collier zay ihany koa de fa nisan'ny famoronana ihany koa zany zavatra zany de zay le fifampizarana zany amin'ny makanto eo amin'ny tontolon'ny lamaody. De resaka miramanitra teo hoe tontolon'ny soratra zay ho aseho antsika eto ny apahany vitsikely nisy nitsoahako tao anatin'ny hoe saramba io saramba io tiako resana kely hoe ny vehivavy zahiny ao vehivavy maromaro zahiny ao mifandrombona de mifandrimbona de mizara de mifamaly ao anatin'le asa soratra hoe tiako ty asa soratra ity de nde mba ho valiako de nantsaina le izy de namoaka an'izay boky hoe saramba mikalo zay tamin'ny 2022 sy ny 2022 de nisy ihany koa tamin'ny tany voalohany tany ihany koa nisy vehivavy ihany koa niaraka nanao antsa niaraka taminay ihany koa mbola tao amin'ny cercle germano malagasy ihany koa satria isaky miresaka mantsy ohatrany hoe miresaka CGM foana rehefa misy zavatra hetsika satria io no trano culturel ngezabe mifampizara amin'ny mpanakanto maro samihafa zany de nizara ho anay izy na teo amin'ny tontolon'ny soratra na teo amin'ny tontolon'ny lamaody de io no ifanakalozana zany sy ifampizarana amin'ny olona rehetra zany isaorana manokana zay cercle germano ny faribolana sandratra ary ny fashion label amalgame ary ny littérature faribolana sandratra zay misy eny ary efa voalazany lova santatra tamin'izay faran'izay hoe faribolana sandratra no misy azy ny resaka CGM foana koa izy teo ny zavatra rehetra nolazainy teo dia manamarika lova santatra hoe ary manamarina ihany koa hoe afaka mifampitantana tsara ny zavakanto rehetra ary tafiditra ao anatin'izany ny soratra afaka miaraka mihitsy amin'ny talenta hafa izay manodidina ny tontolon'ny lamaody moa zany izay ataony lova santatra araka izao efa hitantsika izao ny eto amin'ny fahita lavitra dia mahita ho amin'ny ao amin'ny onjam-peo kosa moa dia ny feo no ifampizarantsika eto inona hoe ahafantarana misimisy kokoa ny lova santatra trany izany fa ireto indray ny tonokaliny manaraka sary pantarina sary kobonina sary trambara rehefa tantara ilaza avy ilaza hoe ty sary tririana sary dazaina sy manaintaina ny mamboraka amindry izany hoe ty sary tririana sary trangonina ny fanisana fity antaratasy iray voarakitra ho ty sarotra korisapen'ny lova santatra raha io ento rery foko eo antratranao ekeko tokoa hiara-dalana aminao oray mpamonjy ahy tsy mampiay ahy mamiko sy tiako tantananao finidiko ho to ho fikasanao ombanao tsy to antsoy izao fefa miandry anao tsy ho ela loharano mpamelovelo sakafo aim-panahy tsy mba mety reraka tovoziny tsiritra indreo fanantenana maro tokoa mba ho kintana hitantana ny dianao makeny mampianatra ny lalana ny lalanao tsy very ho lanitra misokatra hitomoetra atreny arotsaka avokoa fahasoavana tsy miato ho tombondainy ho anao
fitiavana mankatò ho an'ny hevitrao mangina miaranao aharitra ny dianao ary ho taona tetezinao ny fahazatany ety mba hitandremanao iny ho avinao iry raha toka sitraka ao lova santatra iny ary raha zay ianao fa miaraka aminay dia lova santatra no vahintsika eto amin'ny fandarana vahininao izay mizara mahakasika ny loko hoe manana tonga ny andriam-bavilanitra na izany ary ny talenta dia tsy mifidy endrika tsy mifidy taona raha azoko tsara lova santatra raha tsy hoe efa voatokana ho amin'izay mihitsy anga hoe ny olona tahaka izao no natokana ho an'ity zavakanto ity fa i lova santatra dia misehatra eo amin'ny tontolo lamaody izay no andraisantsika ny fanontaniana hoe mety misy idiran'izany ve ny asa soratra lova santatra azo tarafina ao anatin'le tonokalonao mihitsy ve ny hoe miaingo sa hoe tontolo hafa mihitsy ny fanoratana dia hafa mihitsy izay resaka talenta misehatra eo amin'ny lamaody izay ia ny zavatra azoko lazaina aloha hoe le talenta moa zany dia efa ao anaty le izy tsy misy hoe amboamboarina na hoe andeha ataoko ohatr'izao izy ity fa efa ao natiora ao aminao le izy dia na mamorona tononkalo ianao dia hafa ny tontolony mamorona lamaody ianao dia hafa ny tontolony fa rehefa tianao hitambatra ireo dia lasa tontolo roa miainga anankiray ohatry ny hoe mpivady le izy zany dia hoe mifameno ohatry ny hoe rano sy varo ny antanety miaraka antsaha mbola miaraka ihany tsy mifanary fa miaraka foana zany ireo tsy azo sarahana amin'ny tontolo misy azy zany manokana misy ihany koa ny tontolo mozika izay indraindray rehefa ilaina dia mihira ihany koa mbola tsy ndresahana ihany koa dia tontolo zany misy foana zany io trandrahana satria ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza hoe trandrao le talenta ao anatinao mba tsy ho nikely ananana aminao indray no alaina aminao dia za matahotra an'izay zavatra izay dia nitrandraka foana hoe inona mbola talenta ao anatinao ao anatiko ao dia eto koa dia mampita fitaovana iray zao ahafahako milaza an'le izy hoe raha manana talenta ianao any aminao dia trandrao izay talenta izay satria tsika olombelona dia nomen'Andriamanitra talenta tsirairay talenta miafina talenta voajanahary ao anatintsika ahafahana mizara ihany koa dia mizara ho an'ny hafa ianao rehefa mahazo fa tsy hoe mamihana ianao fa mizara ihany koa ianao mba ahafahan'ny olona ihany koa mizara aminao dia fifampizarana eto amin'ity tany fandalovana ity dia inoko fa ny kanto izay fampizarantsika dia hitondra fitahiana sy fahasoavana ho an'ny tsirairay indrindra fa ho an'ny mpijery fahita lavitra sy ny mpiaino any amin'ny tokantrano tsika tsirairay avy izay nanomboka oviana ny hiditra tao amin'ny hoe faribolana sandratra i lova santatra ia nankalaza ny jobily moa zany tamin'ny herintaona toy izao tamin'ny volana May 4 ny volana May 7:7 ako niditra faribolana sandratra mbola kely tamin'izany tena mbola kely fa tiako le soratra dia nanomboka nitady fiarah-miasa tamina mpanakanto mpamorona asa soratra zany ako dia teo no nifampizary izay dia tao no ahafana hoe inona ny zavatra tokony ho azo trandrahana sy tokony ho alaina sy ampitomboana ao anatin'izao fifampizarana amin'ny asa soratra izao dia tena nafinaritra tokoa ny fifampizarana satria tany am-piandohana moa zany sendra nahita ohatry ny hoe dépliant ohatran'izao moa zany tao amin'ny CGM tamin'izany fotoana izany dia nisy hoe antsa-tononkalo ny faribolana sandratra dia nanontany tao hoe aizaka misy an'ity zavatra ity aiza no mikarakara an'ity zavatra ity dia hoy zareo hoe mahafantatra ny Solofo José ianao tamin'izany Solofo José tamin'izany fotoana izany Solofo José moa dia tsy soviana amintsika fa nisan'ny andrarezin'ny literatiora ihany koa izy tao amin'ny radio pirenena malagasy ary mpamorona tantara izy mpanoratra izy mpilalao tantara indrindra ary izay no nahafantarany maro azy amin'ny feo mangany dia
dia manana tontolo tsara ihany izy ao anatin'izay ka izay no nizarainy taminay izay tafiditra tao anatin'ny faribolana mpanoratra sandratra satria zareo no anisany nanorina n'izany hoe faribolana mpanoratra sandratra izany ary anisany hoe tena nampianatra anay isaky ny misy hoe alahady izay mivory dia mampianatra anay izy hoe ohatr'izao ny fomba fanoratana, ohatr'izao rehefa misy teny mitovy ohatry ny any am-pianarany ireny mihitsy zany fifampizarana. Tena nafinaritra tokoa ilay fifampizarana satria nazahoana mari-pahalalana ihany koa ilay izy nahafahanay nentina nanoratra ihany koa nahafahanay ho tonga amin'izao toerana amin'ny tontolon'ny literatiora izao ihany koa. Marina fifanodimandry izy fa ny asany sy ny tontolo teo aminy mbola mitoetra izay mbola iainanay ankehitriny mbola tsy mety maty fa ny tenany moa ny maty sy ny tsy ahimba azy fa mbola tsaroana foana izy. Feno dia feno izay fanazavany lova santatra izay izay nahafantarantsika kelikely fa inoko hoe naharay zavatra ihany ny ankizy taty aoriana izay tsy nafantatra an'izany Silofo Jose izany izay fantatra tamin'ny feo mangana hoe lova santatra teo. Izay ny tombony zaraina tao amin'ny faribolana santatra sy ny idiran'ny lova santatra tao manoana indray ny fandaminana araka ny maha-vehivavy sy ny asa soratra. Mety misy fotoana ve hoe manoratra dia tsy azo elingelenina mihitsy aiza sy amin'ny fotoana tahaka ny ahoana ny fanoratany lova santatra ao anatin'izay tontolo misy any lova santatra izay hoe rehefa ohatr'izao dia tsy lova santatra fa ilova fotsiny ohatra dia rehefa eto kosa dia mifantoka tanteraka amin'ny zavakanto. Ny anarana entiko izany aloha ao anatin'ny tontolo andavanandro dia hoe lova fotsiny fa rehefa ao anatin'ny kanto kosa milomano dia tsy maintsy misy ny soni sy natiora ahafahako manamarika fa izaho ilay nanao an'ilay zavatra. Rehefa ao anatin'ny milomano ao anatin'ny ary ianao zany amin'ny ankapobeny dia tontolon'ny mampanakanto anao no hifantohanao mazava ho azy ary adininao ny any ivelany rehetra fa mifantoka ao ianao na lambo io na stylo izy taratasy io na fanjaitra sikofe io dia tena samihafa tontolo samihafa ireo zavatra ireo fa avy eo ianao mahavita an'ilay zavatra ohatra hoe manamboatra voninkazo kely ianao ohatra milamba sikofe dia vitanao iny dia hoe aika izany navita an'ity dia mahafinaritra anao ilay izy dia tianao raha hoe inona ny ampiasako an'izy ity na atao amin'ny volo na atao amin'ny akanjo na koa mety koa hoe atao amin'ilay haingony eo amin'ilay boky ohatra eo amin'ny boky mihitsy tamin'ny tsy haiko nareo tsika tany amin'ny mbola kely ilay naka voninkazo dia namainina dia natao anatin'ny boky na cahier de souvenir reny na cahier fahatsiarovana moa filazana izany tamin'izany tiako hoe fampizarana hoe mahafinaritra ny tontolon'ny ary na inona ataonao na inona eo amin'ny tontolon'ny soratra indray taloha tamin'ny taloha zany ako rehefa mamorona dia misy taratasy stylo zay dia misy ratiora foana ilay izy ohatra kosehana foana dia nefa ohatrany tsy tiako ilay kosehana foana dia farany nisy an'ilay ohatrany hoe machine écrire satria moa mbola tsy nisy an'itony ordinateur tony tsika tany solosaina taty aoriana fa tena iny nampiasaina zany iny ohatrany hoe dactylo zany nano dactylo dia iny no nanoratra tao dia tsy nila nampiasa goma intsony na rature fa tonga dia iny ihany dia rehefa misy diso dia ataonao entre parenthèse fotsiny hoe ovainy eto dia atao eto ilay manoratra iny tsy mbola nahazo navoaka iny raha tsy rehefa afa-po tsara ianao hoe tena mety ve misy ara maharitra mambolana maharitra mataona ny vitanao iny raha iny dia rehefa arakaraky ny inspiration moa zany ny filazana azy ny aingam-panao anatinao dia iny no trandrahanao iny dia mivoaka ho azy eo ianao indrindra fa rehefa mifantoka irery ianao anatin'ilay izy dia lasa mahafinaritra anao no milalao an'ilay soratra hoe andeha ty ataoko ohatran'izao misy akanjo izay mitovitovy loko ohatran'ity soratako ity ndeha maninona moa raha ohatrany moa misy an'ilay ohatran'ny mannequin kely izay dia apetaka eo ilay izy dia
eo mametaka an'le zavatra zay tiako apetaka eo aminy dia lasa amin'izay manoratra an'le izy avy eo dia nisy fotoana napetapetako le teny amin'le akanjo le soratra le ara iny zany dia avy eo novaiko le izy satria tsisy ampisehoako azy raha tsy rehefa manao fampisehoana ngeza be ahako dia ozy hoe rehefa manao défilé dia mety ho asehoko le izy kinanjo moa nisy an'le confinement dia lasa tsy nitoitsony le ara fa na izany na tsy izany zany mbola mifantoka ao anatin'ny famoronana anankiroa ihany mandraka ankehitriny. Ina ry Adora fa antsika mitonokalo indray zany rehetrarehetra zany. Antso tsy fantatro hoe nahoana ny antsoantso reko, tsy fantatro hoe ahoana ny feon'iny ekeko fa sarotra amiko ny mandaa iray minitra ny hika ny migika mitomoetra anatiko ao fa feon'iza loatra to feo mahery vaika manosika hitady anao Jesoa nisy olo vony antsika tambony azo fijaliana nefa dia niafiny noho ny fitiavany antsika dia niantso izy ho anao ho ahy nefa to tsy fantatrao anio izy ho avindray raisy fa aza miayay lova santatra. Vehivavy voafinidy ianao natokana ho andro ray manokana ho an'ny vehivavy ty andro anio ity finidindrony vintana taridalana ho kitana tsy azy ny hodivirana fa manana ny lazany anjarany tantarany ianao ho vehivavy nekena ho anarany iombona ny tontolony vehivavy kantony vehivavy milantony fa sitrany indrindra ny afahany mirindra izato fiainana tombondainy iray ny tamberina indray ny asiny tantarany ny asiny anjarany ampatsiainy zony amin'ny firenena ho teny fonondreny vehivavy vehivavy hatrany matetika ihany tapenam-bava raha miteny tsy mba manana ny marina indrindra ela vao tafarina indrisy anefa eto ary mitsangana tolo-pivoarana fahafahana ho azy tsy ho endry bazivazy entiny ho ampinga fiadana mpiorenany kanefa ny ratra ny hositrany hitsahatra ny hikany omeo azy reny ajany iorena mpanafahany ankafiziny homaminy tiany anaranarany tamberina lova santatra 2:22 andao lazalazao kely aminay lova santatra mahaliana misy karazana boky roa mantsy entinao eto inavy ireo boky ireo nanahoana ny fiarah-miasa tamin'ny mpanoratra namana tahataky ny hoana ihany koa ny endrikendry ny asa soratra satria tsy ho voatery voantsatsika eto avokoa ny ao anatiny asa soratra tahaka ny hoana koatra n'le hoe saramba izay efa nolazainao teo hoe ny fandrembonana vehivavy maromaro tao amin'ny faribolana sandratra avokoa fa misy boky iray mety misy efa misy ihany koa ve ny boky manokana lova santatra izy ao izany tontolon'ny boky any ny ankapobeny ho anao ya efa misikotra moa zany ka efa nentinao le izy efa netiko le izy dia aseko afaliana ho any mizara n'ity boky ity hoe saramba endrendrandrana mikalo izany hoe mpanoratra maromaro vehivavy izany hoe vehivavy izany saramba izany dia hoe vehivavy fivondrona vehivavy amin'ny teny malagasy amin'ny teny malagasy izy ity saramba vehivavy ohatrany hoe voangy raha mandeha raha avaky ny lalana mitoetra raha avaky ny vehivavy zany resaka vehivavy dia ny vehivavy no hoe maninona moa isika raha manao tononkalo miaraky
dia noho izay le fifankatiavanay mpiara-mpanoratra ao amin'ny tontolon'ny kantony littérature ny faribolana mpanoratra sandratra dia namoaka ny boky sarambamikalo zahay teo amin'ny telo teo taty aoriana no namoronanay azy sarambamikalo 2014 zany 7-12 7-12 ary 2-20 dia nisy ihany koa tany aloha tany zany hoe tao aorianan'le nidirana mpanoratra zany tao amin'ny faribolana sandratra nisy hoe voangitsangy zay dia vehivavy ihany koa voangitsangy dia tsy haiko na efa teo i Miramanitra tamin'izany na tsy enina amin'ny rahavavy zahay no nifandrimbona tao anatin'io dia mbola tao amin'ny cercle germanoia malagasy ihany no nalaovana enina amin'ny rahavavy an'io antsatononkalo io nasehonay tao anatin'io ny resaka momba ny vehivavy sy ny tontolony hoe ohatry ny ahoana zany hoe vehivavy zany ao anatin'ny littérature fifanakalozana fifampizarana indrindrindrindra ny firaisan-kina tao anatin'izay le hoe fiaraha-miasa ao anatin'ny tontolo littérature izay ary tena nafinaritra tokoa ary tena nankafy ny mpijery tamin'izany fotoana izany ary nanomboka teo zany no tsy nitoetra irery zany hoe voangitsangy zany fa taty aoriana le novaina hoe saramba moa izy io dia tena hoe nafinaritra ty le andiany tamin'ny fa 7-12 volana 7-12 no namoronanay sarambamikalo ihany le boky édition na faribolana sandratra zany no nanao any samy saramba avokoa reto sarambamikalo voalohany faharoa fahatelo fa le fahatelo zany mbola tsy netiko fa izy roa reto ihany no ohatry ny hoe mba atao an-tsaiko kely aloha dia hoe mba hoe maninona raha mba hozaraina ny mpijery sy ny mpiaino ny asa soratra hoe sarambamikalo hoe ny vehivavy sy ny tontolony ao anatiny ary maninona ny hito menamena fotsifotsy dia itsy milokoloko misy dikany avokoa ve ireo sa hoe ohatran'izay le aingam-panany namoronana azy dia hoe maninona raha mba atao ohatra ity fa reto zany zay rehetra zany ireo be dia be ireo vehivavy ireo zany efa ny akabiazan'izy ireo zany miasa amin'ny eny aman-jery mpilalao tantara amin'ny radio mpanao angano mpilalao théâtre an-tsehatra mpiantsa misy hoe VMT zay koa moa zany anisan'ny hoe fivondronan'ny mpiangaly tantara dia misy isan-karazany zany moa zany ny talenta zay trandrahan'ny ny olona ao anatin'izay le hoe rehefa mamorona ao amin'ny tontolon'ny littérature dia tsy maintsy mahita hevitra foana zany avoatra mba ahafana mizara ho an'ny hafa ihany koa dia ohatr'izay ko ihany koa mbola vehivavy maromaro ihany koa reto zay no nanoratra mbola édition na faribolana sandratra nivondrona tao zay samy nanany talentany ao ny resaka fitiavana ny tontolo iainana ny fiarahamonina ny alahelo ny hafaliana miseho ao anatin'ny tontolo ny famoronana avokoa zany rehetrarehetra zany ary ny faribolana sandratra galabona mirehetrarehetra zany tsy hoe mitokana izy fa tena hoe efa mbola tsy niresantsika teo hoe mivondrona manerana Madagasikara moa zany ny faribolana mpanoratra sandratra misy any Fianarantsoa Mahajanga Antananarivo moa mazava ho azy Antsirabe misy koa ny Mananaravaratra any Brickaville any marobe zany ireo tsy tanisa hoe mizara zany tontolon'ny fanoratana zany tsy hoe eto Antananarivo eto ihany marina fa eto no foibeany nefa na izany zany manerana Madagasikara avy any Vatomandry ihany koa misy ihany koa Tsiromandidy mazava ho azy betsaka zany ny fifampizarana dia indrindra fa rehefa manao zaikabe zahay zany dia ao daholo zay rehetrarehetra mikarakara sakafo ao ny fireneny satoko isan-karazany zany hoe tsy manavaka hoe ihany ty ihany fa tena hoe miray zany hoe fifankatiavana firaisan-kina fifampizarana ao anatin'ny tontolon'ny asa soratra maro loko na tononkalo io na sombin-tantara io zany hoe le sombin-tantara io misy hoe riankalo zay nitondrana anazy taty aoriana tantara nonjapeo izay hafa ihany koa ny tontolony hoe ifandrombonana mpilalao tantara ao anatin'ny onjapeo dia ohatr'izay zany le izy tena hoe tsy mitokatokana zany ny mpanoratra fa mizara foana ao amin'ny nantsy-pakafy arany
lasa makafy ho azy noho le fifampisarana tsika zao ny tsika ny tokantrano any zao mihaino tantara nonja-peo tena makafy mihitsy ndrasa aloha hipetraka ihinana sakafo tsara dia eto mihaino an'le zavatra ambara fafaliana ho anay no mizara an'ireny ahafahan'ny mpiaino ihany koa makafy zany hoe akanton'ny littérature malagasy izany. Feno dia feno ny fanazavana ary manam-porofo amintsika ihany koa zany hoe mana-talenta ny vehivavy malagasy manapetra ny fotoana fa atsika miresadresaka moa lova santatra mialohan'ny resaka farany izay fanaovantsika eto dia afaka mitondra tononkalo roa ianao. Tsiaro tsaroko androany ihany ilay isika ny aradia indray mandeha iry tsaroko akila indry nangovitry ny atsika tamin'mbola nabalika nanimbona fity nilazalaza tamiko iny arivariva iny fa hoe vesaratsiny ka lasa nitomaniko tsy adiniko mihitsy ny fiatefantsika-ndry to mangata maso ihany mitady ny otiavina mipitrapitra ny jolavina hay misy tsiaro maminavina no avintsika mba te hiaro ilay fitiavantsika noforoany ny takariva tanaty alina adiva hiafarana anaty fanginana hay ianao dia izay lova santatra. Voninkazo anala misy voninkazo mitsiry anaty hazo dia voninkazo ty maro pakafy voninkazo hafakely mitomandavana miely mitondra loko maro mifangaroaro misy ireo samihafa voninkazo tena hafa natao haingo tanàna mahatety mahatamana voninkazo tsara ery tena kanto be pity izany voninkazo tsy mba mety alazo orchidée lova santatra 12 septambra 17 inoko fa nafantatra zavatra betsaka ianao manodidina ny zavakanto malagasy izay nety ny lova santatra kanefa ihany koa makasika antsika rehetra izay tsara ny mamerina kely hoe avy eo amin'ny faribolana sandratra izy efa manana ny boky izay niarahany tamin'ireo mpanoratra namany tao misy ihany koa ny bokyny manokana boky vaovao izay tondra asa soratra anankiroa izy maranantsika ny fandarana rehefa avy eo fa makasitraka indrindra lova santatra nanaiky ny fampizarany kanto izay nanananao tamin'ireto mpiaino sy mpanaraka ny culture ireto teto amin'ny fandarana antsony poeta dia mametraka ny mandravitafa aloha izay no azon'ny fampiresahana izay aloha no fotoana azontsika ny fampiresahana sy ny zarana izay zavakanto makasika ny littérature izay manana fotoana kely ianao raha mbola misy tianao tenenina amin'ny mpanaraka atsika. Ya misaotra ny kultura nampiatrano nampifandray atsika tany tokantrano tany sy ny atao amin'ny ainamanjeny fahitalavitra sy ny radio kultura ihany koa nafinaritra ny fifandraisana miramanitra misaotra ny teknisiana mampita ny vantana ny tokantrano any indrindra ihany koa itsika mpiaino sy mpanaraka ny fahitalavitra sy ny radio haino manjery moa zany cultura amin'ny fandarana mivantana ny antsazay atao miaraka amin'ny miramanitra dia mbola tiako hoe fampizarana moa zany ny kipantsony efa nisy fotoana lazalaza momba nisy ty ihany nisy fotoana fa androany zany mbola mampita kely ampahankely ihany fotsiny fampizarantsika an'le izy hoe ahoana sy ahoana ny tohiny zany antsa sy ny tontolon'ny littérature zany amin'ny ankapobeny fampizarana eto dia ny
ny zavatra tiako ampitaina amintsika mpiaina sy mpanaraka ny ity fandaharana ity dia ny hoe tiavo ny littérature ary trandrao mandrakariva indrindra fa ny tenintsika. Tenintsika no ifampizarana ao anatin'ny izany hoe littérature izany vao anaty kibondreny ary tsika dia efa littérature no ifampizarany neny amintsika. Mainka moa fa isika lehibe mianatra dia littérature ao an-trano dia ny famakiana ny boky indrindraindrindra mandehana mamonjy biblioteka na trano famakiam-boky ahafahana mitrandraka an'izany hoe arentsaina momba ny littérature izany fa zava-dehibe no ny mahazo ny fahalalana ao anatin'izany littérature izany na teninina io na teninina mazava ho azy moa fa raha mahay teny firenena hafa ianao dia mazava ho azy fa firenena hafa no mifandray aminao sy ny littératureny sy ny tontolony amin'ny akapobeany indrindra moa fa eto amintsika eto Madagasikara dia teny malagasy no ifampizarantsika dia inoko fa teny malagasy ihany koa ny ifampizarantsika ifandraisantsika amin'ny ao an-trano any am-pianarana ny milalana rehetra izay alehantsika tontolo ny malagasy avokoa izany rehetra izany ary inoko fa zava-dehibe izany ary tena hoe aim-panao antsika izany hoe manana fahalalana kokoa momba ny tenintsika izay izany tiako ampitaina. Eny ary mangasitraka lova santatra dia mametraka ny mandra-pitafaindray ary. Eny, mandra-piona tompoko. Eny. Kasitrana ny ekipa teknika rehetra izay nitotona fotsy nandrona masaka niaraka tamin'ny Miramanitra tamin'ity fandarana ity dia aza misaraka aminay amin'ny manaraka indray fotoanantsika veloma tompoko. Eto ampihotazana ny vokatra amin'izao. Eto no toerana fandalovanao. Eto no amborahana lay ainga vaovao. Eto ho famafazana lay ambioka ho anao. Hany eto no hitelemana ny sosiny tsara. Eto no anesorana lay tsy mety anjara. Eto no anavaozana safidy araim-boara. Eto no amonona lay resaka ny famara. Hany eto no anirahana ny saina mba hoany. Eto no andevonana ny volana tomany. Eto no modely hiatrehana hatrany. Eto no adinoina ireo lasana makany dia eto no ilaozana izay ratsy fangidiana. Eto no amitehana ny taratasy pahakiviana. Eto no andefasana ireo namory tsy fisina. Eto no amafana ny nenina hosina. Vita izay, eto no anefena lay voady aminao. Eto no ilazao ireo tsy ambaratelonao. Eto no anohizana ny fitiavana ovao. Eto no iraisana ilay firaisan-kina toy izao. Lova santatra, iny eritreritra novambra 2024. Mivoakomby ny maraina. Forona. Noforonina ho nisy raha mbola tsy ary tao an-kibondreny. Noforonina amindra mianatra ibada miantso hoe neny. Noforonina itomany atsapa hirifirina mafy aza eny. Noforonina isedra lalantsarotra izorana aizana miteny. Noforonina ho zaza hianatra mandeha tantanana ho irery. Noforonina hijaly hiatrika ny teza fitiavano ny keny. Noforonina anjoy olo maro samihafa hatreto ka hatreny. Noforonina ho forona hitolona amorona izay mety ho fehezan-teny. Noforonina azaka izay zavatra iseho mamelo maso ireny. Noforonina isan'andro izao rehetra izao isaorana ombieny. Noforonina bahary ho forona ny forona ho lova sy areny. Lova santatra
inony eritreritra martsa 5 amby 20 amby 2 arivo mankasitraka tompoko lova santatra